Savy d'une option tinao am Blue Line TV am vidiny Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. La vache qui rit. Tout le monde fait nos sambaran. Manolotra anao ny vaovao. Tsy misy zava-baovao fampisehoana izay no azo nambara amin'ilay hetsika nataon'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina omaly teny Avoloha ho fahatsiarovana ny faha-efataona nanaovan'ny fianianana sy nanolorana ilay vina 34. Mihevitra ny vahoaka malagasy ho bato ny filoham-pirenena nandritra ny fanamariana ny faha-efataona ny tantanana ny firenena omaly teny Avoloha. Izay raha fehezina ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika mpanao gazety fiarahamonim-pirenena. Baikomidina no nanasoniavan'ny mpampanolalana ny ordre de l'élargissement hanomezana fahafahana vojomaika no siny arfa araka nambaran'ny mpitsara izay nanaovana fanadihadiana. Takin'ny fiarahamonim-pirenena sady mpahay lalàna iraisam-pirenena ihany koa ny amoahana ny marina amin'ity raharaha ity. 9 janoary 2024 lundi noir alatsinainy mainty daty manatantara eto amin'ny tany sy ny firenena raha ny fanadihadiana androany. Misy ireo tsy mahafantatra ny zava-nitranga tamin'ny fotoana io hatreto tsy fantatra ihany koa ny toy an'ity raharaha ity. Maresaka iraisam-pirenena nitrangana aitrano mahatsiravina na afatesana olona maro tao amin'ny hôpitaly iray tany Korea Atsimo. Mandidina 70 ireo maty, 70 kosa ireo naratra mafy. Nadidinireo arahanao afaka fotoana voy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao anaraka ny fampalalam-baon'Kolo TV hatramin'ny farany any motsika ny vaovao fampisehoana tsy misy zava-baovao izay no azo ambara ilay hetsika nataon'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina omaly teny Avoloha ho fahatsiarovana ny faha-efataona nanaovan'ny fianianana sy ny nanolorana iray vina 34 andro Arson. Nanaitra mpanara-baovao maro ny fanasana sy fiantsondro heveriny fitondrana SVM fa hery velona eto amin'ny firenena io takariva io teny Avoloha. Nambara tao anaty fanasana fa sady vankalazana ny faha-efataona nanaovan'ny filoham-pirenena fianianana ity lanonana ity no fotoana ihany koa nizarany ny vinany fisandratan'ny Madagasikara. Azo heverina ve izany fa amin'izao volana vitsy hataperan'ny fiam-pitom-piasan'ny filoham-pirenena izao vao manana vina hoentina mpandrosoana Madagasikara izy. Tsy efa midika ho fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana ihany ve tiana atao amin'ny filoha ity satria nandritra izay efataona nitondran'izay tsy nankalazay izany fotoana nanaovan'ny fianianana izany. Tsotra nefa ny ilay mivoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia ny fikarakarany rehetra fifidianana filoham-pirenena madio, mangarahara ary ekeny rehetra hialana amin'izao fahampitehana lalina mianjady amin'ny firenena izao. Mihevitra ny vahoaka malagasy ho bato ny filoham-pirenena nandritra ny fanamariana fa efataona ny tantanan'ny firenena omaly teny Avoloha. Izay raha fehezana ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika mpanao gazety fiarahamonim-pirenena. Fanadiny io nasaina. Voaporofo nandritra ny lanonana no tontosaina teny Avoloha omaly nandritra ny fanamariana ny faha-efataona nandraisa ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery ny fitantanana ny tany sy ny firenena. Ny tsy fananany programa nasa matipaika ny tantanana ny Madagasikara hoy Ramarson Laurent, bureau politika eo anivony ny antoko malagasy miara-miainga. Volana vitsivitsy mialohan'ny hataperan'ny fotoam-piasany vao nampahafantarina manetriketrika ny fisandratana mirindra vina 320. Ny tsapa amin'ny ankapobeny raha fitinina dia tsotra. Akotsina ny ohatr'izay fa lalany kary. Zay fanendran'ny taona milaza ny lava-loatra iny. Raha izay. Faharoa ny toko fitaka fa ny ataony mita.
natao zany a tokony mipetrapetraka tamin'iny a tokony lare fa miviny zany a zavatra mbola ho avy zany a sy zavatra ho atao ka zay no tokony nahavariana satria ety-pamarana ve anao nilaza ny zavatra ho atao ndray amin'ny manaraka tsy vola fotoana an'izay fa na ninona natao zay dia atsika rehetra ny mamaly hoe inona dikany a fa raha tsy olona dia fa hoe manomana sady ve zany a zay mety ho programme satria zao va manana programme zao va manana vy hatramin'izay zany tsy nisy vy tsy gagy reny amin'ny resaka zay ho an'ny Randriamary Tafika Soava mpanao gazety mpamakafaka politika mihevitra ny vahoaka malagasy ho bado ny filoham-pirenena izay namotika ve afaka anarina hoy ny fanontaniana napetrany. Raha 2.7 ny mahantra miaina ambany fetra amin'ny fahantrana zany lay malagasy dia hatramin'ny 40 teo amin'ny fitonana dia efa niaina 2.7 zay aloha dia ngamba iveriko fa mety vomay atezitra malagasy ny vahoaka amin'ny ankapobeny satria akoatra ny fitombon'ny malagasy mahantra dia nivesatra ilay fahantrana koa mitombo. Ny hoavy moa dia arak'izay hoavy zay tsy voamaly teto amin'ity tany sy firenena ity no nisy fampanantenana sy nisy filazana zao volana mankitana kanefa nakay zany vahoaka malagasy zany dia tetika andrendrehan'ny filoham-pirenenan'ny vahoaka tsotra indray ny kabaro maliny ny amin'ny hoe za mbola afaka navitra anareo anatin'izao fahasairana zao tsika dia tokony eritreritra zany hoe ny olona zay namotika sy namono ve mbola afaka mamelona sy manarina. Fampielezan-kevitra ankariary no nataon'ny filohan'ny Repoblika omaly teny Avoloha hoy ny fiarahamonim-pirenena KMF Knoe raha nanontanian'ny mpanao gazety ny fahitan'izy ireo ny kabaran'ny filoha. Tokony ho ampitoviana ny herintsika ho an'ireo izay rehetra irotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena toa ny fahafahana miteny amin'ny haino amanjerim-panjakana raha ny fanazavany. Eo amin'ny 12 volana sisa dia ho tapitra amin'ny mandaam-perinasa ny filoha izay mitondra ankehitriny. Ny lalam-pifidianana eto amintsika ny mifehy an'ilay hoe pré-campagne ihany koa tsy mbola tafapetraka mazava amin'izao fotoana izao. Ho an'ireo atoko politika tsy eo anivon'ny fitondrana mba mananjo ve izy ireny hampisan'ilay hoe égalité des chances eo amin'ny candidat mba hampiasa ihany koa ny haino amanjerim-panjakana hampafantatra amin'ny vahoaka ray manontolo ny vinam-piarahamonina izay ananany eritrerety no apetraka dia mampametra-panontaniana ihany koa hoe inona no ambadika tiany ny filoham-pirenena atao amin'ireny zavatra izay nataony omaly ireny hoe tsy efa karazana endrika propagande be tena mialohan'ny fotoana ve ilay izy. Ho an'ny Razafinjatovo Willy nitoviny nitranga tamin'ny fampielezan-kevitra ny taona 2024 ny lahatenin'ny filoha omaly ireny. Maro ny fampanantenana saingy pokaty. Tamin'ny propagande tamin'ny 2013 dia nampanantena zavatra be dia be ohatran'izao nataony amin'izao fotoana izao ny président république tamin'ny propagandeny. Hatramin'ilay 3 volana ny Jiramareny resahany taotao ireny. Fa inona ny nataony teo tsy tanteraka ilay izy, tsy tanteraka ny rehetra nampanantenainy. So dia tsy misy horesahana itsondray amin'ny propagande tena campagne présidentielle satria efa lasa zao le lainga be dia be ka inona mbola lainga hoentina ray manaraka fa na inona lainga atao na amin'izao na amin'ny fotoana campagne présidentielle tsy atoka ary tsy ino intsony ny olona satria efa leo fa tofoka efa boboka le propagande sy fampanantenana tsy misy sy ny filazana pokaty zavatra rehetra natao hatramin'izay. Asa fa tsy kabary hoy ny fitenenana saingy raha izay fotoam-pitantanana izay no natao indray mijery kabary no betsaka. Nisy ny asa saingy asa fanodikodinam-bolam-panjakana no mahavoaroroy ireo mpiara-miasa sy mpanolontsain'ny filoham-pirenena eny ny maro amin'ireo olona akaiky azy. Ireo no ambaran'ny mpanara-baovao sy ny maro amin'ny olom-pirenena ho nanamarika ny efa taona nitondrany ny HVM. Baiko midina nanasoniavan'ny mpampanololalana ny ordre d'élargissement anomezana fahafahana vojomaika nosina ary faharanambaran'ny mpitsara izay nanaovana fanadadiana takin'ny fiarahamonim-pirenena sady mpahalalana iraisam-pirenena ihany koa ny amoahana ny marina amin'ity raharaha ity Fezo Ravaly. Mihitatra trany ilay raharaha fandosirana voafonja teratany frantsay ho Sinarfa tao amin'ny fonjana tany mora.
Miparitaka amin'ny tambazotra tserasera samihafa ny ordre d'élargissement nanomezana fahafahana vonjimaika nyity voafonjy ity ny 17 ny volana aogositra 2024 raha toka ny 17 ny volana jona 2024 izy no nampidirina ponja vonjimaika no ny fiampangana azy ho anatin'ny fikambanana mpanao asa ratsy. Fampiarana ny voalazan'ny code de procédure pénale no nataon'ny mpampanolalana raha nambarany tsara nanaovana fanadihadiana. Azo heverina ny sy ny baikonidina manoloan'iny rarahiny raha ny fanazavana trany. Izy iny moa zany raha ataony fanazavana tsotsotra dia mazava be fa le article 469 ny code de procédure pénale zany nampiarina sy le 351 dia iny olo iny zany tamin'ile fanenjehana azy ho nanao association de malfaiteurs zany dia nameny chambre de détention préventive mise en liberté provisoire dia ny procureur de la république zany no tsy maintsy manatanteraka n'iny zavatra iny tokony mbola afaka manao procédure ihany zany ny parquet na izy zany manao procédure na opposition na izy manao procédure na appel raha tsy faly izy zany amin'ny décision de mise en liberté satria ny tenako zany mahita fa mety misy ihany zany ny baiko izay nilatsaka mety nilaza fa hoe aza atao ilay fanohanana. Ankilany fandre matetika amin'ny tranga tahaka izao raha nambaran'ny mpahalalana iraisam-pirenena ny hoe misokatra ny fanadihadiana saingy tsy hita izay vokany. Takina ny voahan'ny marina sy ny fampiarana ny lalàna amin'ireo tompon'antoka rehetra. Zao raha zao zany angamba ho anay dia atahoranay indray hoe mbola ohatran'le raha voamalomaly hoe nalaza be iramatoanina da atao aty sy aroa enjehana aty sy aroa dia aveo nefany tsy hitakory hoe aiza ny fitsarana ohatran'izay ny tany atsakabary ataony fisamborana ataony zao ataony zao aiza ny fanasaziana aiza le tena hoe fangararana marina iza ny nanao kolikoly avoay ny favoamarina ary mila résultat zany mba tena fatarana hoe io ny vokatry ny asantsika fa zay tokony hiarany lalàna na syndicat izy na amin'ny corps izy na amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ambony izy dia tokony hiarany lalàna avokoa. Manoloana ny fanomezana fahafahana vonjimaika nyity voafonjy ity hatrany mipetraka ny fanontaniana iza no nanome baiko ny mpampanolalana andefa ordre d'élargissement amin'ny lehibe ny fonjany tsefa. Raha ny fanazavana trany kosa tsy feno ny fepetrany amin'ny tokony nanomezana fahafahana vonjimaika ny osiana fa isan'ny vesatra hiampangana azy ny fikasana mony filoam-pirenena manampy izany ny fitsoahany tao am-ponja izay nampidirana amponja mpitsabo roa sy mpiandro fonja roa raha toka tokony anefasa azy miatra 3 taona tranomaizina ny tenany. Miantona treto ny fitsarana ity raharaha ity. Ny fanontaniana mbola tsy nahazombalina hatramin'izao dia iza ilay tompon'andraikitra mpanome baiko. Raha ny talatasy nalefa ary miparitaka amin'ny tambazotra serasera ankehitriny manana karatra amin'ny mampanolo-tsaina ny filohan'ny Repoblika azy Hosina Alpha ary nomarin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny ihany koa izany izay hitantsika amin'ny sary moa ireo taratasy ireo. Nanohizatsika ny vaovao 5 andro mialoha ny fotoana farany ralina 24 maro ireo lesika sy olana hita eny fotony eny. Anisan'ny antony tsy mandrisika ireo any amin'ny faritra toy ny any Toliara ihany koa ny tsy fampin'ny fanentanana sy fanabeazana fandifa izao raha fanetrana. Hatramin'ny fiandohan'ity herinandro ity no nahitana fitombony ireo olona miazakazaka manatona fokontany anamarina ny anarany ao anaty lisy-pifidianana. 5 andro mialohan'ny katohan'ny fepotona ahafahana manantanteraka izany farany anefa maro ny lesoka hiteny fotony tahaka ny fokontany nanaovana fanadihadiana tsy misy mazava ny soratra ao anatin'ny lisitra ka manasarotra ny fanamarinana ny anarana. Misy lesoka ihany koa eo amin'ny fomba fiasa raha ny fanazavana. Ny ankabetran'ilay zany tsisy azo vakiana dia tena hoe malaina ny olona mijery tena zavatra hitako dia ny mpanao sezian'io lisitra io mihitsy ny mandiso azy. Satria ny zavatra hitanay eto amin'ny fokontany na azo firaisana voalohany mihitsy ny resahako misy lisitra izay natao hoe latsaka ohatra hoe teto anaty azo fa hita tany amin'ny 67 taty-aoriana ilay izy na hita any Anjezika ilay izy tena te-hametraka ny tena tsara tsika dia tsy misy afa-tsy ny fametrahana azy tamin'ny alalan'ny lohatrano ihany fa tsy natao alfabetika mihitsy. Raha vao lohatrano na izarery ary mijery ny olona korehetrarehetra ao anatin'ny lohatranoko dia fantatra hoe misy tsy ao. Ankoatra izay
Ny fampidirana ny anaran'ireo mpifidy anaty lisitra no olana raha ny fanazavana. Isan'ny ahitana olana ihany koa ny fanamarinana ny anarana any amin'ny tranokala izay tsy azo antoka. Misy mihitsy izay. Nanamarina izy tao anaty listy fifidianana amin'ny internet dia hitany any amin'ny firaisana faharoa ny anarany. Ponina ato amin'ny firaisana voalohany izy ary dia mbola vao namerina ny soratra eto aminay mihitsy izy hanamafy hoe za tsy manaiky an'io any amin'ny firaisana faharoa io izy. Filazan'ny CENI tamin'ilay fivoriana dia hoe zay fisoratany farany alohan'ny 31 janvier no ekena. Maty ho azy zany ilay teo aloha rehefa avy eo satria ohatrany hoe efa mifindra fokotany ohatra ilay olona amin'izay. Mahana 20 andro kosa ny rehetra amin'ny volana febroary hanamarinana faran'ny anarana rehefa miverina eny amin'ny fokotany ny lisitra. Na efa nifidy isika tamin'ny fifidianana teo aloha na hitatsika ao anatin'ny internet ny anarantsika dia satria mbola ho farana na vonjomaika io lisitra fifidianana io ary mbola ho imprimena indray mandeha ka haverina eny izy ny fokotany amin'ny voalohandoha ny volana febroary io. Ka tsara ihany zany manantona ny ny fokotany tsika amin'ny volana febroary iny satria olombelona ihany ny mandika ireo anarany ao anaty machine ihany koa no manodina azy ireo ka sao dia sara ty ny diso na misy ny latsaka dia mba mandray andraikitra isika rehetra manamarina zany anarana zany. Aorian'izay 20 andro amin'ny volana febroary zay dia tsy hisy ho azo atao intsony fa hifarana tanteraka ny listy fifidianana. Isan'ny olana hitany amin'ny faritra ihany koa tahaka ny amin'ny toerana maro ao Toliara raha ny nambaran'ny filoha lefitry ny CENI ny tsy fahampian'ny fanentanana avy eo anivon'ny fokotany. Manoloana ny tsy mbola nandraisan'ireo lehiben'ny fokotany tamin'ny Karama tato anatin'ny 19 volana. Raha ny antontanisa hatreto 3.9 ny taham-pisondrotan'ny fisoratana anarana anaty listy mpifidianana. Manodidina ny 7 alina sy 3 etsy amin'ireo no mpifidy vaovao voasoratra anarana. Tontolon'ny fitsarana kosa indray dia fotoana izao anatsarana ny fomba fiasa eo anivon'ny fitsarana izay raha fehezana nambarany mpampanolalana ambony iray nandritra ny fanokavana tamin'ny fomba ofisialy ny fanombohana taom-pitsarana 24 androany tena fitsarana ambony fanidi miantarandriana eo amin'ny fahitsiana tokony ananana eo amin'ny faindrena izay tokony ampiasaina eo amin'ny fanatanterahana ny asa miandro satria izay nge ilay fitsarana fialofan'ny malemy ny fitsarana tsy miangatra ny fitsarana tsakan'ny fampiarana ny tena lalàna ny fitsarana. Ampahany tamin'ny kabarin'ny filoham-pirenena izany nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fanombohan'ny taom-pitsarana 24 nanamafy ny filoha fa tsy tokony tanila ny fitsarana mijano kabary fotsiny ihany raha ny zava-misy hatreto olana goavana eo anivon'ny fitsarana ny tsy fahaleovan-tenany araka ny fitakiany SMM nandritra ny fotoana maharitra mba hanatrany ihany koa ny kajikajy politika sy ny fitadiavana tombotsoa manokana eo amin'ny tontolon'ny fitsarana. Na inona dia toegabrara atsany toegabrara ny tsy ny fihetsika izay mivoana mampitsara ny fiandanena ara-politika fiandany amin'ny tombotsoan'olona vitsy ny tsy filazana fitsipika amin'ny fiainasampotsara sy ny sisa dia verina vampitoana foana izao hialana amin'izany fahazahana ratsy tsy mahasoa izany. Raha maro no mampiayan'ny mpanara-baovao amin'ny fahatomombanany asa eo anivon'ny fitsarana izay mbola mampametra-panontaniana rehetra ohatra ny kasika ny raharaha Hosina Arfa nanisy aza ny fanambarana sy fanadiova-tena nataon'ny ministry ny fitsarana teboka maro no tsy mazava amin'ny rehetra. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ny tanana eny Nosy-Patrana manomboka ny maraina teo ny filohan'ny sindikany mpiasa amin'ny boriboritany faharoa hatreto tsy mbola fantatra mazava ny antony nitazomana azy etsekilan'izay mpiasa vaovao no nampidirina ampandeha ny raharaha amin'ity boriboritany ity hiona zaina. Nosamboran'ny polisy munisipaly ny filohan'ny sindikany mpiasa ao amin'ny boriboritany faharoa ny maraina teo. Mialony ny samborana azy azony mpanao gazetiny Cool TV FM tamin'ny Antsotarby ny tenany. Programme ny androany zao hoe amin'ny folo dia misaka fitorinany lehibe ny deuxième arrondissement Rambosatovo ny polisy dia maraina ity zany aka nahazo notification ma ny makany amin'ny camp nefa anatin'ny toerana syndicale pour tanteraka le mitarotolona ma président syndicat
androa maraina zany moa misy ordre indray akana ety maintsy mandeha any zany zao hoe zany fatako fa ny ray voalohany zany entina am'le hoe za polisy de vaky policier le alefa zany de alefa amparoa ambady be nefa tena mazava be hoe sambo alaina mba haravan'le tolona zay zany mikadiny zany anafa hoe alaina mba haravan'le tolona zany tena marina. Fa ankoatra izay manohatra ny fitokonana ireo mpiasa ao amin'ity boriboritany ity. Vaolana noraisiny délégué ny fampidirana mpiasa vaovao. Filaharam-be no hita teny an-toerana, vokatry ny tsy mbola fahafehezan'izy ireo ny asa. Androany zao makaty dia milahatra fotsiny maraindraina dia vitako ray ihany rehefa maritra mila faharetana kely fotsiny izy. Fa amin'ny azo ankizy milahatra taty maraina dia avy eo izay fotsiny nandimby an'ilay toerana fa ankizy rehefa milahatra maraina be. Dia manao ahoana ilay fahasahiranana amin'izay sady mitaiza zaza milahatra. Tena sahirana be mihitsy tsy maintsy entina sy zakely. Raha fahasahirana dia hita hoe sahirana mihitsy satria zay zao tamin'ny siviny tonga teto dia zao efa amin'ny 12 latsaka fefa nefa dia mbola zao filarana. Mbola maro be ny olona mbola tsy voaray zany. Inona zao no karakarainao anao anala CP zany le zafitreko zany dia anao baka ihany koa dia bitety licence ny karakarana eto. Hatreto tsy fantatra ny antony isamborana ity mpitarika sendika ity. Ny délégué ao anivon'ity boriboritany ity tsy nanaiky ny resaka tamin'ny mpanao gazety nandritra ny fandalovana teny an-toerana. Tandray anaraka dokavatra isika melohan'ny idirantsika amin'ny tapany faharoan'ny vaovao izay ahitana moa mahakasika ny lundi noir ny 4 janoary 2024 daty manatantara eto amin'ny tany sy ny firenena. Eo koa ny tontolon'ny fanatanjahantena tarandra judoka 7 no ho an'ny Japon anamafy ny fahaizan'izy ireo. Rehefa avy eo ary. Ampiko hiakatra ao anaty taxi be ny olona manana fahasembanana ara-batana. Ho antsika sofera tena leo mba mena toerana voatokana foana ny mpivoaka santsonky olona rehefa na taxi be. Miala nosy aleo miteny foana isaky ny ary mba ho fanampiana ny jambo. Manaja tompoka mba haraisikely ty olona manana fahasembanana ara-tsainy ity sofera aloha fa sahirana izy ary. Ndao ifanampy ndao ifanohana satria olona aloha vao manana fahasembanana. Messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche molle fixe. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. IEP Madagascar, avec ses partenaires, organise le plus grand tournoi futsal inter-institut. Kick-Off Tournament 2018. Un événement qui se déroulera le 31 janvier au 4 février 2018 au gymnase couvert de Mahamas. Ces équipes participants devraient s'affronter avec un open des contests de danse urbaine, de foot freestyle, de dribble et tir de traverse. Votre équipe, votre institut, venez nombreux. Le 4Gen, c'est le premier smartphone 4G by Telma, l'unique réseau 4G de Madagascar. Avec son écran 5 pouces, capture tes moments forts en photo 8 mégapixels et en vidéo HD. Tes selfies seront sublimés avec ses 2 mégapixels et encore plus fun avec la reconnaissance faciale. Sois 4Gen avec le smartphone 4G by Telma. En ce moment, à 199 milliards seulement. Telma, numéro 1 des smartphones. La vache qui rit sady matsiro no mampazoto homana ho fahafinaretany ankohonanao misy calcium sy vitamine ilaina miasa ara-batana sy ara-tsaina ho an'ny ankizy sy ny lehibe. La vache qui rit tontolo andro feno hasambarana. Tia, tele anel tia. Misy dessin même là be fona. Nena tunami. Mana ya? Manaraka tele na fela champa son TV. Ont, nena certo que mon thérapeute.
tapé tetelisam Sans Blue Line TV daholo eny zany ny tele anareo trano e. Zavatra ny option tianao amin'ny Blue Line TV amin'ny vidiny 3 alina ariary. Fanatanjahantena, fialamboly, sary mihetsika, fandaharana ho an'ny fianakaviana, vaovao maneran-tany, tonga avaingana eny amin'ny mpanjara Blue Line akaiky anao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. namana André Rarson no tonga eto amin'ny plateau ny Cool TV amin'ny ity alina ity makafaka ny tontolon'ny politika miarabanao tonga sof eto amin'ny plateau ny Cool nankalazana maliny fa efa taona ny fianianan'ny filoham-pirenena nilazany ihany koa ny vinany teny avoloha teny vinany izay mandrapatonga ny 340 ianao moa namana Andro no tonga teny antoerany teny nanatrika izay ahoana ny azo ilazanao sy ny fahitanao azy. Efa hitantsika ihany Andalana David ireo natao hoe réaction an'ireo olona sendra ny mpanao gazetiny Cool TV FM naneho ny heviny mahakasika an'iny fa raha ny hoe fahitantsika azy manokana tsy lavitra amin'ireny nasehoan'olona ihany fa dia hoe amiko aloha sarymihetsika ny ampy fampisehoana ilay natao teny Iavoloha tsy nisy ohatr'izay fa maninona amin'izao hoe volana vitsy mialohan'ny ataperan'ny feim-potoana hitondranao ny firenena izao no misy tampoka ilay fankalazana ny fianianana tsy verenantsika intsony amin'ny hoe fianianana copie collé tsy verenana intsony resabe momba an'iny fa hoe inona ndray ary dia fihetsiketsehana sarymihetsika sy fampisehoana natao ity hitantsika amin'ny sary ireo izay asehoantsika fa dia feno an'ny filoham-pirenena ny sehatra noentiny nampianarana ny olona tonga nanatrika teny ary ireny zavatra ireny zavatra tena tokony nanaovana ireny aza dia teo anivon'ny gouvernement ny tokony nomeny an'ireny fampianarana ireny satria karazana programma le izy ary eo tsy misy olona tsy mahatakatra koa reto na bato tsy atsapa an'lalaina David fa dia propagande mialohan'ny fotoana ihany koa iny fotoana omaly iny isan'ny nanatra ny saina ihany koa ny lazan'ny filoham-pirenena fa dia tena tsara omana ary anisan'ny tena hoe vina tsara indrindra iny natolony iny ho an'ny Madagasikara izy tena ny anefa dia nyteny fa 250 ny olona nanaova amin'ny fanadihadiana 250 ny lalaina David amin'ny malagasy izay ataontsika eo amin'ny 5 tapitrisa eo no nakanao hevitra dia sa iteny ianao ary reharehanao ilaza fa hoe iny ny tena vina tsara sy miendrika ho an'ny Madagasikara nasaina ny olona maro tena toerana ary anisan'izany ny antoko politika ny antoko politika tonga tena aloha nanatsiana angamba dia azo heverina hoe ireo mitady toerana raha ny fahitana azy satria ny mpanohitra dia fantatritsika fa nanasaina teny dia tsy nisy tonga ary isan'izany ny armada izay efa namoaka fanambarana ny faha 4 ny volana janoary zany hoe ray andro mialohan'iny fampisehoana sarymihetsika nataon'ny filoham-pirenena teny Iavoloha iny efa nanambara ny armada tao amin'izany fanambarana izany fa hoe tsy miendrika ankalazaina ny tsy fahombiazana lazainy tamin'izany averina kely eto hoe inona ny tsy fahombiazana misonitry ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny ny fahatrana mioapapana ny tsy fandriam-pahalemana misy manerana nosy ny kolikoly may mahazo faky eto amin'ny firenena ny fifanenjehana ny jadona ny tsy fanarahan-dalàna fa nitsakitsahana ny lalam-pandrenana na lala rehetra izay misy ny fitantanana ratsy tantana ny firenena ny fivarotana tany-drazana mivantana na nykolaka zavatra tiana apetraka ao anatin'izay Andalana David dia midika mihitsy ao anatiny hoe tsy zava-baovao inona atao iny fa dia fisehosehoana fanapadoana amin'ny malagasy ihany ary indrindra propagande mialohan'ny fotoana inona ary zany mifehany ny fehany dia efa nambarako teo aloha ihany hoe tsy misy zava-baovao ny ao anatin'ilay hoe fisandratana Madagasikara
fisandrata Madagasikara angara raisitsika ihany le hevitry ny teo anivon'ny mpanao politika eo anivon'ny antoko politika eo anivon'ny Armada teo fisandratan'ny fiakaran'ny vidim-piainana, fisandratan'ny fantrana, fisandratan'ny tsy fandriam-pahalemana zay anga fa zay hoe ilay tao anatin'le vinana seho nandritry ny ora maro eny ora ray latsaka ray minitra iavolomaly iny dia tsy zava-baovao amin'ny rehetra ary anisany magaga mihitsy hoe volana vitsivitsy mialohan'ny hafaran'ny fempitaony asanao zay ianao vao mampiseho an'ireny programme inona nataonao teo zany nandritry ny efataona nakaiza le PND inona ny vita tamin'le PND raha ny zava-misy ndrasana zany dia tsy misy mihitsy ilay hoe volonté politique avy any amin'ny mpitondra isin'ny fitoniana eto amin'ny firenena. Volonté politique koa tsy misy na ny anadio manodidina azy aza tsy mbola vita amin'ny filoham-pirenena satria fantatritsika ny zavatra mitranga eny anivon'ny fitsarana ny raha maro izay mahavoaroa ireo manodidina azy ireo maro dia maro tompona andraikitra maro eto amin'ny firenena no ao anatin'izany raha ataontsika hoe maloto izany amin'izao fotoan'izao. Porofo ray hoentitsika eto amin'ny Kolo TV amin'ny mpijery antsika any lalaina Davida fa resabe tsy misy volonté politique izay atao amin'ny filoham-pirenena dia tia averintsika ny resaka vidim-bary zay mitenenina ndao ny arahantsika Donao vidim-bary tonga eto Antananarivo vao napaka ny vidiny Komaly hoe jereo kely ny vary afarana ny resahako vary afarana amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny RON 1200 otriny zany RON 700 ariary tonga ao Tomasy enimpolo frais pakate Antananarivo na mihoatra kely dia maninona ianao no mahita vary 2,000 na mihoatra nefa zany ny vidim-bary tsy amboarina zany raha tsika zao vary amin'izao dia tsotra ny teny tsy vary famakana vidim-bary izay afarana ny importer eo tsena zay tian'izao satria dia hiaratra ao anaty hoe afanaminy baika fasamboly gatao reny akandraky satria tena tsy mety reny satria reny tena ohatry ny firenena. Ino ny resaka vidim-bary izay ndraisan'ny filoham-pirenena ary nanamafy mihitsy izy antsika farany teo hoe gadrao izay mahatonga ny vidim-bary miakatra. Iza manana tombotsoa, iza no mampanafatra vary efa nentsika teto amin'ny Kolo TV FM zay fa ireo banky namana ireo mpandraraha namana eo anivon'ny tondra-kehitriny any no manafatra vary rehefa nentsika teto fa vola amina miliara ariary no tombony amin'izany dia fomba ahoana mbola tokisana mpitondra toy izany. Angasanao namana Iandra Rason tondran'ireo fanazavana ireo. Nakasitraka. Ny anoisantsika ny vaovao kosa indray 4 janoary 2024 lundi noir daty manatantara eto amin'ny tany sy ny firenena raha ny fanadidinina natao tamin'ity androany ity misy ireo tsy mahafantatra ny zavantranga tamin'io fotoana io hatreto tsy fantatra ihany koa ny toyan'ity raharaha ity fanady miantarandrianay. 4 janoary 2024 4 janoary 2024 sy fotoana lasa izay nisin'ilay alatsinainy mainty na ny lundi noir tamin'ireo sendra ny mpanao gazety misy no tsy nahafantatra ny nanamarika ny daty androany. Androany inona ny ampatarana ny androany? Ny androany satria mbola tsy ao anaty programme hoe ambena tsy janvier bara mbola tsy tao anatin'ny eritseritsy mihitsy. Le hoe lundi noir? Ia. Izay mba hoe mba tiana hoe mba azo voatsara izy mba tiana mba fantatra misy tadiavana manaraka. Androany tena tsy fantatra zomany afatarako. Tena tsy mahafantatra inona mihitsy ny. Androany ny 4 janoary maro alatsinainy tena tsy tafiditra misy. Inona le zavatra tamin'io? Fototra amin'ny tanàna sa inona ny tamin'ny tanàna? Ay le fahatsiarovana n'inona moa le nisy namonomono iny sa le bomba moa tsy haiko dia nisy an'le parlamenta moa zany dia namakitrano daholo ny olona tsisy sakana nangala dia ohatrany dia tabe maty. Raha iverenana ny tantara tafiditra anatin'ny raharaha 2024 ny alatsinainy mainty nisy ny fandoroana tranombarotra sy toeram-piasana maro
RNM sy ny TVM teo anosy no mahay voalohany tamin'izany ary nihitatra tamin'ny fandoroana tranombarotra lehibe teo Tanjombato, Akorondrano, Behoririka sy ireo tany amin'ny faritra maro saika manerana ny nosy. Ho an'ny mpanara-baovao, ny fijerena manokana ny sosialim-bahoaka sy ny toe-karen'ny firenena no fototra tsy hiverena tranga toy ireny. Io moa zavatra tsotra fotsiny ohatran'ny ny motsy rehefa vokony ny olona dia milamina fa rehefa tsy manam-bola ny olona mivokany ingeny fotsiny zavatra rehetrarehetra amin'ny fiainan'olona. 7 taona teoriana tsy mbola fantatra mazava ny toy ny tsirairay ity. Ampolony maro anefa ny olona namomy ainy tamin'ny fotoana io, misy ireo tsy hita ary maro ireo rava fananana. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray eo amin'ny taranja judo. Tsy ampy ny teknika ho an'ny mpikatroka judo eto Madagasikara raha ny voalazan'ny TCA izay hiatrika fiofanana any Japon ao anatin'ny 3 taona. Mpikatroka 5 hafa koa indray ny hiomana sy hanamafy ny fahaizany amin'izay sehatra izay narindran-dranomanana. Andriamanuel Kevin, mpikatroka judo eo amin'ny sokajy senior latsaky ny 19 kilao. Nanomboka ny taona 2000 Kevin no niditra an-tsehatra teo amin'ny taranja judo. Anamafy ny traikefany any Japon miaraka amin'ireo judoka miisa 4 sy ny mpanazatra azy amin'ny faran'ny volana janoary ho avy izao. Ao ambadiky ny fiofanana any Japon, fiomanana amin'ny dingana iray lehibe no ilain'ireo judoka ao anatin'izany. Les zany ataoko hoe précisément stage pour préparer le championnat d'Afrique le en Tunisie dia satria azo lazaina eto satria raha vao manao an'le satria raha classé anatin'ny 3 premiers anatin'le 3 premiers amin'ny championnat d'Afrique dia azo tenenina hoe efa tafiditra anatin'ny qualifié amin'ny Jeux olympiques any Japon. Isan'ireo judoka andray anjara amin'ny fiofanana ny TCA sy 12 taona ary haritra 3 taona ny fiofanana izay ho ataony any Japon. Efa tompon-dakany Madagasikara ary efa nandray anjara tamin'ny tompon-dakany Afrika tamin'ny taona 2013. Ao anatin'ny herinandro mandamina fotoana eo amin'ny fianarana sy ny fanazaran-tena no ezahany TCA atao mba hombiazana ao amin'izay sehatra izay. Amintsika zany ny malagasy mahay judo fa tsy ampy teknika fotsiny. Zay mahatonga anay hoe alefany aloha mba ahafahanay mandalina ny teknika anay sy kefa tiako azo zany dia alefa hatramin'ny kely aloha anao championnat d'Afrique mba ho qualifié anao les Jeux olympiques dans 2020 satria mba teo anisan'ny niaro ny voninahitry ny Madagasikara. Tany Japon no niatombon'ny taranja judo tamin'ny taona 2009. Isan'ireo antony nahatonga ny mahasovoa japonais sy ny fédération nanampy ireto mpikatroka malagasy ireto ankehitriny. Anampy ny fédération malagasy eo amin'ny taranja judo mandritry ny 2 taona ny judoka japonais iray izay nahazo ny laharana 3e dan eo amin'ny tepana mainty amin'ny taranja judo hatrany. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nitrangana aitrano matsiravana nahafatesana olona maro tao amin'ny hôpitaly iray tany Korea Atsimo manodidina ny 700 ireo maty, 70 kosa ireo naratra mafy. Fanadina amin'izany France 24. Tsy nisy niraisina ny hôpitaly iray any Korea Atsimo any Miryang mandrindra ny 700 ireo namono ainy tao anatin'ny aitrano iray, 70 kosa ireo naratra mafy ary misy amin'izay ireo mbola miady amin'ny fahafatesana. Naharitra ora 3 ny famonoana ny afo raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra eo anivon'ny sampana mpamono afo any Korea Atsimo tao amin'ny sampana mpamonjy aina na urgence no ny antombohan'ny afo tao amin'ny riana voalohany. Tamin'ireo olona marary miisa 100 tao amin'ny hôpitaly, 12 tamin'ireo no tao amin'ny soins intensifs ary mbola nanao masque oxygène. Tamin'ny alalan'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nanambara ny filoham-pirenena tamin'ny alalan'ny mpitondra teniny fa tokony andray fepetra aingana ireo tompony andraikitra mba tsy hitombony ireo olona maty. Hatreto tsy mbola fantatra ny antony ilay an-trano nisokatra ny fanadiadiana. Alohan'ny isarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity fampisehoana tsy misy zava-baovao izay no azo ambara ny ilay hetsika nataon'ny filoham-pirenena Rajaonarymampianina omaly teny Avoloha.
mihevitra ny vahoaka malagasy obado ny filoham-pirenena nandritra ny fanamariana ny fa-efataona ny tanany ny firenena omaly teny avaloha izay raha fihezana ny fehinkevitra ny mpanao politika mpanao gazety fiarahamonim-pirenena ary farany dia 4 janoary 7 lundi noir daty manatantara eto amin'ny tany sy ny firenena raha ny fanadadiana natao androany misy ireo tsy mahafantatra ny zamantranga tamin'io fotoana io ty izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara atao tompoko La vache qui rit. Tontolo andro feno sambarana. Nanolotra anao teo ny vaovao. La 4G Batelma vous a présenté Ni vaovao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Savy d'une option Tino am Blue Line TV am vit. Ny vaovao dia niarahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra.